Efa manomboka ny asa fananganana ny Tanamasoandro. Eto amin'ity toerana antsoina hoe chantier du Pompélier no anomboan'izany. Ny atoandro teo nidina nijery fotony ny zava-misy tety amin'ny toerana natanterahana ny tetikasa Tanamasoandro, ny ministry ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy sy ny ministry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Niona tamin'ireo mponina ety an-toerana nandritra io izy ireo ary ny aino sy ny fampidinika tamin'izy ireo. Ny tena marina moa zany efa zava-dehibe tokoa ny fidinanareo satria amin'ny malagasy dia tsisy zavatra vita tsy ao anatin'ny fifampiresahany ka dia misaotra indrindra tompoko ny amin'ny fahatongavana ity. Izahay tompoko ny fiainana iray-manontolo dia mivelona eto amin'ity tanàna ity satria ny zavatra tena nangatahako hoe raha onerana raha ve le tambaro maitso kely dia ny sosiako zany ny ayahako hoe le vokatra heritaona iny ihany no voaloha nefa zahay raha mipetraka eto mety amapolo taonany dia manay zany zay hoe nitoy an'izay fiainanay zay makaiza raha sanatria miala satria mety voaonitra le heritaona zany satria na vary maitso ara ozy izy nareo na ketsaza dia onerana kanefa tompoko iny fanonerana iny mety heritaona fa zahay nefa raha mipetraka eto amatonany maro dia zay sosiana zay zany no mampiaya mana trano eto zay mamboly eto zay ny akamaroana ireo dia olona mpamboly sy mpiompy tsy manana antonasa ankoatran'izay fa izay ny tena fivelomana eto misy ihany miasa any Antananarivo fa ny eto aloha dia tena eniko zany zao le teneninao teo hoe raha onerana taona ray raha zany le fambolena dia inona no avinay zay nge le mahatonga anay miteny hoe afaka midinika ihany koa tsika zany zay eo fotsiny mila jerevantsika le fanakisahana dia kisaka kely eto tsika dia aveo hitatra ihany le tanàna dia tsy zay angamba ny tena ataoko hoe vahaolana voniny zay ny fampidinika aminareo zany fa tsy alamaina kosa nareo fa lao ara fa jerevana amboniny zay efa tsy maintsy ataon'ny fanjakana aminareo mbola misy zavatra fa zany afaka mbola fampidiniantsika raha te hijanona anatin'izany sehatra zany nareo zany nge raha nanao ny zavatra ohatrany nge ny teo aloha tonga dia natao fotsiny hoe tiarany volanareo dia zay dia mijanona teo na tanimbary io na inona zany dia samy zay dia vita fa ny amin'ity zany mbola mieritreritra hoe eny ara fa no ianareo misy an'izay dinika ny fanaovantsika zay dia lao ary eritreritra koa hoe inona raha mbola afaka atolotra ianareo akoatran'izay fa tsy maintsy nataon'ny fanjakana. Tsy maintsy roso amin'ny fanatanterahana ny asa ny fitondram-panjakana saingy nanamafy ny ministra tompona andraikitra fa hojerena avokoa ny vahaolana maharitra ho an'ny mponina voakasiky ny tetikasa rehetra na izany eo amin'ny lafiny tany sy trano na izany eo amin'ny lafiny asa fivelomana. Toavana ohatr'izao tsy manototra ny fanjakana ka tsy efa manomboka mandray ny volany le olona amin'ny tany misy azy tsy afaka mandrava ny fanjakana ka tsy voarain'ny olona na mivita ny fanarahan'ny fanjakana sy le olona amin'le trano. Zay ny zavatra misy fa tsy hoe raha vao aloha dia aveo ifakahita ihany rehefa nerinany ahoana ny anaovana anazy ozonareo hoe aza mena voly zay rehefa hanamboary trano dia hitakintsika makany amin'izany tranony karana zany ny totofana dia hanamboarana tanàna vaovao ianareo tsy olana amin'ny fanjakana zany fa aza sy nieritreritra an'izany mihitsy ny sanatria ny vavana diny lelaka hoe isika samitsika no ifamono eto fa tombontsoiombonana no atao amin'ilay izy hitanareo tsara zao fa na inona misy miteny hoe ataovy any amin'ny toeran-kafa le izy azo everiny zany hoe ataovy any amin'ny 50 kilometra 30 kilometra izy ary ny olona hipetraka any ny asa nge tsy maintsy atao Antananarivo foana fa tsy possible ane zany ozy nareo te hoe andao ary tsika anao trano vao anamboary trano eto zay dia namboarana trano aty nareo hitarina le tanàna eto dia hoe namboarana tanàna vaovao fa na izany ary amin'ny fanjakana na tsy tompon'ny tany ary izy raha nisy fotodrafitrasa nataony teo na inona fotodrafitrasa teo dia nalohan'ny fanjakana daholo. Tombontsoiombonana ny tetikasa Tanamasoandro antony tsy maintsy amin'ny tany azy. Tamin'rodina ny trano teria ambonina-pamarinana na findrakitsana ketsy Arinarivo zany raha miala eto tsika ngamba afaka 2-3 kilometra miala eto tsisy mety mipetraka tany ireo olon'ireo fa hoe lavitra loatra fa fivelomanay aty Antananarivo daholo dia zay nahatonga ny fanjakana sy mampahaizina rehetra nandinika hoe aiza ny toerana mba tsy avery le asan'le olona tsy hamono antoka anazy no tsy hafaty an'le tanàna ihany koa satria raha tanàna andeha atoriana fotsiny nipetrahana aty dia maty tanteraka le tanàna rehefa aveo eto ny farany akaiky ohatra nanitara ny tanàna Antananarivo hatramin'izay hoe nitatra nakeo Analakely dia nitatra nakany Akorondrano dia nitatra foana zay aloha zany fomba fitatanana ny tanàna Antananarivo anatiny eo fa ny hitatsika fa nany ireo le namaty mpiray-tandrazana amintsika ataontsika 4 miarany nafindra teny
ambomanambola nafindra teny lasora ny sasany a tsy mijanona any fa miverina eo Antananarivo satria ao aloha zao no misy ny famokarana arena, ao no misy ny asa, ao no misy ny afaka mamorona filana rehetrarehetra dia normal ny olona raha ohatra tsy mety mandeha lavitra zany. Fa hitantsika tsara fa tamin'iny lalan'ny bypass iny a, tamin'iny rocade natao amin'izao fotoana izao iny nisy tranon'olona ihany koa. Voatery tsy maintsy nyravahana fa sy nambandry noho ny tombotsoan'ny be sy ny maro le izy. Ary nanaiky daholo ny olona tamin'izay ary ny fanjakana dia nanatanteraka ny fandoavana ny volan'ny zareo raha ny trano voatery tsy maintsy nesorina tamin'iny rocade nord-est iny zao dia 7.7 isanjato ny trano efa voaloha daholo ny volany tamin'ilay izy. Ary nahafapohan'ny olona satria araky ny zavatra nilainy sy ny vidin'ny tena izy no nandoavana aminy. Nisokatra ho an'ny rehetra ny ministera manoloana ny fifampidiniana rehetra raha ny fanazavana trany. Nizotra mpilaminana ndinika ho any tamin'ity androany ity. Ankilany apetraka amin'izao fotoana izao ny tetezana vonjimaika anatanterahana ireo orinasa ny asa. Ankoatra ny fionana tamin'ny mponina, nijery nizotry ny asa niaraka tamin'ireo teknisianina eo anivon'ny orinasa ihany koa ny minisitra rotonta sy ireo tompon'andraikitra niaraka taminy. Nijery ny pitsopitsony rehetra toa ny fivariana ny rano ho an'ireo tanimbary tsy voakasika. Tsy ahivina 100 hektara no hanaovana ny asa ato anatin'ny andiany voalohany. Maro ankilany no efa tonga ny anivon'ny ministera natotosany famarotana ny tanin'izy ireo.